Fa hiditra kosa aloha anatin'ny vaovao samihafa isika nahitana bomba indray tetsy Soavimasoandro tamin'ity androany ity avy hatrany moa dia nidina teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana nijery zava-nisy androany izay ihany dia nisy tranga iray nampiahiahy hafa ihany koa tetsy Antsakaviro ilaina hatrany moa ny famailona amin'izao fotoana izao ka nahatonga ireo manodidina ny antso ny mpitandro ny filaminana avy hatrany ihany koa hoarantsika ny tatitra mahakasika an'izay entiny rotsy rakotiny irainy. Bomba vita malagasy iray indray no hita tamin'ny androany maraina tetsy Soavimasoandro. Nisy nametraka teo amin'ny sisina tambon'olon-tsotra izy io. Avy hatrany dia noroso tamin'ny fanapohana io bomba io moa ireo mpitandro ny filaminana. Ankoatr'izay dia sakosy iray miloko mainty izay nampiahiahy ihany koa no hita teo akaikin'ny tetezana Antsakaviro tamin'ny 1:30 maraina. Noheverina ho bomba ny tao anatin'io sakosy io. Nampandre ny mpitandro ny filaminana avy hatrany ny mpiambina ny orinasa sy lavitra izay nahita ity sakosy ity ka ny polisy ny boriboritany fahatelo no tonga voalohany teny an-toerana. Rehefa nozahana ny tao anatin'ilay sakosy dia hita fa tsy bomba araky ny fiheverana azy ny tao anatiny fa akanjo, lamba, borosy nify ary koa elo. Vao nandre ny fisian'ity sakosy ity ireo trano fandraisam-bahiny sy banky ary ireo trano teo amin'ny manodidina dia nanidy varavarana avy hatrany. Nambaran'ny mpitandro ny filaminana hatrany fa raha misy ny zavatra mampiahiahy tahaka izao dia tokony hampiandre ny mpitandro filaminana avy hatrany ary tokony ho mailo ireo manodidina.